De faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana dinika indray amin'ity anio ity a. Andriamatoa Nambinina Rahery Mampianina izay mpitondra teny vovonana gasy leo no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity androany efa ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika ihany izy a fa androany dia mampitondra teny vovonana gasy leo azy no atongavany eto nanasantsika anazy a de miarabanao indray Nambinina tonga sy eto amin'ny fandarana. Miarabanao Joël Ralay Vohita ary miaraba ny vahoaka isam-baravarana androany. Aveo ny vovonana gasy leo no miantrano ato amin'ny fandarana dinika. Hitondra sy ampahafantatra ny hoe inona moa no zavatra misy ao anatin'ilay antsoina hoe gasy leo ilay vovonana izay mitsangana izay sy loko tena ny fitondrana ny fitenenana eto androany. Ary eto ampiarabana dia mamela ianao namana Joël mba hiondrika ho an'ireo namoiny ainy tany amin'ny faritra Ambolitarakely nankazo be iny satria ny tena moa tany no somary lehibe de fa talora tamin'izany toerana zany ny fihavanana no nanjaka tany fa ankehitriny vokatry ny tsy fisian'ny asa atao ny dahalo lasa mirongatra ka dia mitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviana izahay avy ato amin'ny vovonana gasy leo ireo rehetra zay niarambona tamin'iny asan-dahalo mahery vaika zay vao tsy eliny. Ya, nasaina manokana ianao satria tatoato nisy etsika maromaro amintsika ndresaka zao moa zany anankiroa ny tena hoe etsika lehibe nikarakarain'ny vovonana gasy leo nanatitra lay tota taratasy teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nareo de nandalo ihany koa teny amin'ny HCDDED. Inona ny fanazavana azy ny Nambinina hoentina mikasika an'iny tota-kevitra no entinareo iny? Ya, nakeny amin'ny ACC tokoa izahay nitondra ny taratasy fampahafantarana ny fanitsakitsahana ny lalàna velony. Dika mitovy amin'ity no naterinay eny amin'ny ACC ka androany dia ampahafantarana ny vahoaka malagasy hoe inona moa no votoato-kevitra voarafitra ao anatin'ilay nanterina teny fanitsakitsahan-dalàna toy ny ahoana moa no nitantaraina sy nampatsiahivina sy nanaovana fitaraina na teny anivon'ny ACC ary marina ny tenenao hoe voantseo maraina zay no nametraka teny amin'ny HCDDED nanatitra ihany koa fampahafantarana fanairana azy ireo hoe misy fanitsakitsahan-dalàna ataon'izao fitondram-panjakana izao ka andin'ny folo eo no tsongainay tao anatin'ny ity tolokevitra ty fampatsiahivana ity teny amin'ny ACC raha tsy teny fa nataonay voalohany indrindrao de ny ao amin'ny artikla fahadimy zany hoe ao amin'ny artikla fahadimy lalam-panorenana malagasy ao aloha dia zahay manaiky izay aveo ny vovonana gasy leo ary ny besin'ny maro miara-manaiky fa ny vahoaka itsinjara-pahefana ny vahoaka nanome fahefana ny mpitondra fanjakana no maso mandidy amin'ny fahefana zay nomena azy. Na izany aza nefany tsy azona vondrona zay ny lalàna tsy azona vondrona na vovonana na olotokana na vondron'olona atao ny manao an'izany fanairana izany raha ny lalàna velona misy zany ainay zany zay fa kosa ny androm-panjakana no nantsoinay taminay anao manjery isan-karazany anaitra azy ireo anaitra ny ao anivon'ny ACC zay vovonana faratapony amin'ny atao hoe fiarovana ny lalam-panorenana mba tsy ho voahitsakitsaky ny mpitondra fanjakana olom-boafidy nandrasana raha ny lalàna zany eo amin'ny artikla 5 ao de milaza fa olom-boafidy na io be ny tanàna na io solombavam-bahoaka na io tsotsika hoe mpanolotsaina ny tanàna sy ny maro hafa zay fidina araky ny lalàna no tokony anao an'ilay fampahafantarana fanairana ny ACC kanefa izahay mahita fa ny malagasy iray manontolo no efa very repère tanteraka ka tsy andry intsony any rakoto na irabe zay tsy maintsy mbola aka ny fankatoavan'ny maro anisa iny anivon'ny vondrona misy azy ve raha lany tamin'ny nivon'ny antoko izy na lany tamina fikambanana izy zay vao anao an'izay fanairana izay ka ampanetretena tanteraka ry vahoaka malagasy no nitenenanay hoe hanao fampatsiahivana izahay fa mandeha amin'ny tsy tokony ho izy ny fomba hitantanana ny firenena izay no nahatonga anay eo anivon'ny vovonana gasy leo nitondra ny taratasy fanairana teny anivon'ny ACC vao tsy ela akory. De tsara ihany ny ampatsiahivana kely na ampahafantarana moa zany Nambinina hoe
inona moa le vovonana gasy leo tamin'ny akabeny a teny anivon'ny tambajotra tserasera tamin'ny internet zany nahitana voalohany an'le gasy leo de avy eo io fa misy pitarika vitsivitsy maromaro moa zany nareo mipotra mitondra teny vitsivitsy eo ihany fa fikambanana maromaro firy eo nareo ny ao anatin'io gasy leo io amin'izao fotoana zao nambinina ia tsara fipetraka le fantanina satria zany no mbola mampirorosaina ny vahoaka amin'ny androany hoe iza no ao ambadiky ny gasy leo a inona ny objectif ny gasy leo a izavy no ao anatin'ilay gasy leo ny gasy leo aloha mariny zay voalazanao zay mampanao gazety a tena naintrandraka tokoa ianao hoe tany anatin'ny tambazotra tserasera tany aloha no efa nineny fampiresaka sy fandresy lahatra izahay amin'ireo zay mitovy fomba fijery amin'ireo zay mahintsintsy firesaka mahitsy fiteny aminay a dia ny famondrombondrona tany anananana tany zay a tany ambanimbany ravikazo tany ambanimbany tafitrano isan-karazany tany de rehefa nanapa-kevitra hoe andao am'izay ary isika fa ampy zay feno ny fepetra satria sady efa nandefa karazana fitenenana tany amin'ny tambazotra tserasera zay manoloana ny zava-misy a amin'ny fomba hitatanina ny firenena teto kanefa ny tsy nisy ny aino tsy nisy ny teny fa de hoe avovonana mitsangatsangana fahoany io fa natsangana tany anatina tambazotra tserasera ozy izy ny olona mba entina iarovana fitondrana ve sa mba entina amelezana fitondrana ve de ny amalina ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny androany de hoe ny vovonana gasy leo a dia natsangana ho balizy ny tsy faiza mitantana firenena ny gasy leo a de ivondronana sikambanandreo pitarika fikambanana avy amina sehatra samihafa idirandreo ivondronandreo antoko politika samihafa raha tsy teny hoe roa amby fitopolo isa eo no isan'ny mpikambana actif aloha zao zay tonga mandefa ny solotena mivory isan'andro fikambanana sy antoko reo rehefa nanatitra tany amin'ny ACC izahay de saika azo aseho mihitsy hoe rehefa aty amin'ny farany aty de samy nametraka ny kasehany ary ny soniany ireo rehetra fikambanandreo zany hoe tikambara zany dia ny vovonana gasy leo dia fikambanana tena mijoro araka foto-kevitry ny fikambanana tsirairay hoe nona ny vahoaka mivondrona ao anatin'ilay fikambanana zany hoe raha roa amby fitopolo no fikambanana pitarika fikambanana aloha eo mantsy somary azavaina kely hoe any anatin'ny tambajotra tserasera misy manaratsy zay hoe olona vitsikely no mandeha nakeny amin'ny ACC fa androm-panjakana eny tsy azonay atao ny norongorongo vahoaka fa amin'ny fotoana mapety amin'ny fotoana ilana zany dia ampanetretena tanteraka raha ilainy zany raha ho tonga am'izany dia manana izay ny vahoaka maro anisy efa nanoina sy ny antso sy nanoina ny antsonay hoe tokony fanometanana tokony ara-dalana ny amin'ny zavatra toy izany ka zay nefa de nametra sy ny teny amin'ny vahoaka malagasy ary mbola miteny hatramin'ny androany hoe andao aloha hanana fandeferana aloha isika satria resaka lalàna vohitsakitsaka no nanaovanay avy eo anivon'ny vovonana gasy leo fitarainana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay garde constitutionnel no asan'izy ireo ka androany misy manitsakitsaka lalàna velona ka izay no antoka mahatonga nyty fantrana lali eto amin'ny firenena ity no nitsangananay ny vondronanay ka raha androany izay nipotra hitan'izao tontolo zao retany horen-danitra amin'ny fomba fiteny de nipotra am'izay tampahanginana hoe ampy izay ny fanaovana jadona amin'ny fomba hitatanina firenena zay voarakitra ao anatin'izy ity ihany koa hoe zo fototra ananan'ny vahoaka malagasy ananan'ny olo-pirenena indrindraindrindra ny antoko ny manao hevitra ara-pomba demokratika kanefa ny mifanohitra am'izany no misy eto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy teny afa-tsy reny ka nahazony avy eo anivon'ny RMDM zany hoe hifampiresaka anatina tanàna mifefy no ny fanarahana no nampahafantarina ny mpitondra fanjakana hanika ny mpitondra fanjakana indray no ny ambina ilay tanàna mifefy fa to zary manosika ny olona hoe andany ianareo miopefy makeny amin'ny arabe zany hoe izany rehetra zany efa voarafitra ao anatin'ilay fampatsiahivana ny androm-panjakana rehetra zay naterinay teny amin'ny ACC sy ny HCCD2ED ny androany maraina Joël raha le vo hita aiza indray no androm-panjakana mety hoe hitondranareo an'ity
Tota taratasy ity zany atsoatsy nambiny. Ao anatin'ny izy ty ho an'zay efa nahazo ny ACC de de nahazo ihany koa ny avy eo anivon'ny ACC de misy mihitsy ato efa nysitenay ato ny androm-panjakana naterinazy hoe ny antenimeram-pirenena ny antenimeran-doolona moa zay tena niantso mihitsy misy sénateur zay tena niantso mihitsy hoe mba anatero an'io koa zahay de ny antenimeran-doolona de ny komity ny fampihavana-pirenena na ny CFM io ihany koa ireo ray aman-dreny ara-panazy mbola andalovanay ny FFKM sy ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ary tsy adinoinay ny vondrona iraisampirenena zany izay tena tsy maintsy omenay amin'ity adika mitovy am'ty zavatra naterinay tamin'ny ACC sy ny ACC de ty inona no antony mahatonga anay manao an'izany mba izao rehetra izao tontolo zao miara mahafantatra miaraka miverina mampitovy fomba fijery hoe misy fanitsaky tsan-dalàna eto fa iza no hitsangana ireo misy gasy leo mitsangana tena mitsangana makany am'le hoe raha ohatra ka miavonavona ve amin'ny fomba fiteny alanatsiny raha mahitsy loatra zay raha manao irrecevable na azo raisina fa tsy mitombona ny avy eo anivon'ny HCC dia ireo fiarahamonimpirenena ireto vondrona isan-karazany anateranay reto mino fa tsy maintsy isy hitsangana tsy maintsy misy iteny fa misy fandikan-dalàna eto ka ilay tompon'andraikitra voalohany izay tsy iza fa ny ACC zay nanateranay voaloha no tompon'andraikitra apatsy ny androm-panjakana isan'ambaratongany hoe misy zavatra marina na tena marina ary tena mitombona ny fitarainana andinindininy folo izay narafitray vovonana gasy leo nanaovanay fitetezana manaraka zany rehefa vitanay io fitetezana rehetra ataonay sy fanaterana ny reto fampatsiahivana fanitsakitsahana lalàna reto dia efa niteny tamin'ny vahoaka malagasy zahay tamin'ny fotoana nanaterinay teny anivon'ny ACC ny hoe hanao tatitra amin'ny vahoaka izahay am'izay valiteny omeny ny ACC eo zany izahay zay vao hitodika amin'ny vahoaka zay maro anisa miantso anay na hatrany amin'ny faritany aza namana Joël hatramin'ny androany tsy mijanona ny telefônina fa miantso ny olona hoe aiza no idiranay ao anatin'le vovonina gasy leo ny vovonina gasy leo mantsy de tsara faritana fa vovonana tsy mialonjafy manaiky fifampiresahana am'ireo herivelona hita fa mitovy hevitra ho amin'ny atao hoe fampanajana ny lalàna tsara faritana mantsy zay zany hoe misokatra izay amin'ny fifampiresahana na amin'ny ankolafikery manahoana na ankolafikery manahoana ka mahatsapa fa misy fanitsaky tsan-dalàna miverina ataon'ny mpitondra fanjakana eto rehefa lalàna moa de raha ihany hoe rehefa manitsaka lalàna de efa anisan'ny nanitsaka ny lalam-panorenana zay zany hoe rehefa manitsaka lalàna zay de ny garde constitutionnel araky lefa firesakay no tokony andray andraikitra am'zany zay no mahatonga anay hoe zay zany dia vondrona mampatsy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena satria ireo rehetrarehetra voalaza atao anatin'ity fitarainana sy fampatsiahivana nataona eny amin'ny ACC no antoka mampahantra ny vahoaka malagasy androany antoka mampisa an'io tsy fandripahalemana avetsy averoa raha latsaka etsy aina fo ery anoanana ary fahatapahan-jiro lava reny eto amin'ny tany sy ny firenena ka leo an'izany izahay vovonana gasy leo an'izany ireo rehetra marobe miantso anay avy anivon'ny faritany ireo fikambanana maro mibosesika miantso manao lara-manjoy miantso hoe aizany misy ny siège ny gasy leo ka mamaly izahay ny androany ho an'ny vahoaka malagasy hoe nanome fepotona izahay tsy sanatria andidy na andrahoana ny avy eo anivon'ny fitsarana momba lalam-panorenana fa zahay kosa dia nanao resak'olon-dehibe rehefa nanatitra tao satria ny tenako anisan'ny nanatitra tao ny nanatitra nyty taratasy de nametraka hoe raha mba mahazo valiteny ao arinan'ny herinandro zay tompoko mba mety aminay ahafahanay manao tatitra amin'ny vahoaka izay rehetra mety ho valiteny avy eo anivony io ACC io amin'izay fotoana izay no amalinay ny vahoaka malagasy no amalinay ny tsangan'olona ny vondrona rehetra te hiaraka amin'ilay vovonana gasy leo ny hoe itindray ary no dingana manaraka ahafahanay manohy ny hetsika izay ataonay inona tsara zany le zavatra hoe andrasana am'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana nanambinina taorina le fametrahana nyty taratasy ty taorianany fametrahana an'io zany ny zavatra andrasanay de ny atsapan'ny avy eo anivon'ny ACC
ary averinay hoe mba ho raisiny katena ho kirakirainy izy ity mba tsy ampiasaina le voambolona teo aloha hoe ho raisina fa tsy mitombony dia mba ho kirakirainy tsara sy ho jereny amin'ny pitsopitsony fa zahay mahita izay rehetra nanatonana resy lahatra fa misy fanitsaky tsahan-dalàna voarakitra ao anatin'izy ity napatsahivina any amin'ny ACC ka eo no atokisanay zahay kosa aloha manantena ary mino ny fahendreniny avy eo anivon'ny ACC satria rehefa tonga teo zay tsy arak'ilay neritreretiny sasatsasany hoe eo amin'ny vavahady reo de voaroka na eo amin'ny vavahady reo dia voasambotra na eo amin'ny vavahady reo dia mitsangamenatra ny mifanohatra am'izay ny zavatra misy satria tonga teo zay de isoranay ny ACC tampanajana tanteraka no nandraisany anay tsy arak'ilay eritreretan'ny olona sasatsasany any ananynany mantsy hoe tanora vao eritrerony tanora mitratrevatreva tanora mafy fiteny tanora mafy fijery mafy firesaka no maro anisa mandrafitra ny gasileo kanefa ao anivon'ny vovonina gasileo de misy ireo ray aman-dreny zay nisan'ny manolo-tsaina manome sosikevitra ireo ray aman-dreny reo tsara faritana fa ray aman-dreny nanana sosikevitra entina hitantanana ny firenena efa hatramin'izay fa saingy tsy mba no hitan'izany atao hoe tantara-pirenena ny fitantanana firenena zany noho ny anton'ininy tsy mba nanam-bola nentina ny vidanana safidy tsy mba nanam-bola nentina nambakana vahoaka na ny vidanana seza ka androany izy nahita tanora maromaro ray aman-dreny maromaro eo dia nanapa-kevitra hoe tohatra ny tsara ny fomba fijerinareo na ny fomba famindranareo ampanitretena ry vahoaka ny atokantrano no itenena zay hoe ny vovonina gasileo zany dia manana tanjona handeha makany amin'ilay manara-dalàna aloha le aloha zay ataotsika point d'interrogation mety ho toy eny zany hoe ny fatokisana zay apetraka eo nivon'ny ACC io dia mbola no amafisinay amin'ny fanaterana teny amin'ny ACC de 2D ACC de 2D somary manahirina moa mitonona azy io nanatitra teny amin'ny mpiaron'ny demokrasia zay taritin'ny zokilahy ray aman-dreny le noble nanatitra teny izay mba ahafahany mampatsiany ao anivon'ny ACC fa mitombona ary misy fanitsaky tsahan-dalàna tokoa voarakitra ao anatin'izy ity mba ny nanaterana amin'ny herivelona rehetra dia mba ndrehetra miara-mahita fa misy fanitsaky tsahan-dalàna naterina ao anivon'ny ACC fa patsahivana nataony vovonina gasileo ka eo no mitaky ny fahendren'ny ACC zahay handraisan'ny andraikitra manandrify azy de ataonay fa ny ACC tsy adala fa mahafantatra hoe raha misy olona anankiray eny anivon'ny fokotany eny fotsiny ohatra rehefa tratra fanangalatra akoho dia misy ny sazy azy iza no manasazy azy ny fitsarany zany hoe raha androm-panjakana zany rehefa ny ACC zany no anaovana fitarainana fa ny fanjakana fohy be no manitsakitsaka lalàna de mino sy mananteny zay fa andray ny andraikitra tandrify azy ny avy eo anivon'ny ACC manoloana an'izany ary misy ny procédure zay tsy maintsy hoarahana de eo ny vahoaka malagasy nijery hoe mitondra makaiza marina ny hetsika ataony vovonina gasileo zany hoe miandro ny fahendren'ny ACC zany izahay hatramin'ny fepotona zay ny fanomezana ateo anivon'ny ACC zay ny androm-panjakana rehetra amin'izao fotoana izao nambinina miara-mahita daholo ny rehetra hoe ny avy eo anivon'ny antokony mpitondra amin'izao fotoana no maro nisy eny anivony raha ohatra andray ny antenimera-pirenena sy antenimera-doolona ohatra isika adihevitra ihany koa ary moa hatramin'ny androm-panjakana mikarakara amin'ny fifidianana ohatrany sy nisy ny ACC hoe tena rehefa reo olona efa resy lahatra amin'ilay mpitondra amin'izao fotoana izao any maro nisy ao anatin'ireo androm-panjakana rehetrarehetra ireo tsy sakana ho anareo ve izay hoe tsy maintsy ifanatona ihany aloha hitondra an'ity tsy efa tsy mieritreritra venareo hoe sao de tonga de efa mialoha de efa voatsipaka le fitakiana zahay de eto de mametraka hoe mba tsy hisy ny atao hoe fitsarana amin'ny tanila zany amin'izay olona manao fitarainana eo anivon'ny ACC eo manaiky zay ary tena ekenay fa raha oviana no hamono eritreritra ny androm-panjakana raha tsy teny afa-tsy ny anteny mera-pirenena ny chambre basse ny chambre haute satria lalàna le resahany eto mandra-paoviana no amono eritreritra ny solombavam-bahoaka maro anisa ao anivon'io anteny mera-pirenena io ka ny ekipy manoloana izao fanitsaky tsahan-dalàna izay miteraka fahantrana ho an'ny vahoaka zao efa averimberinay zay zahay zany dia manantena sy mino fa mifanandrify amin'ny zavatra eritreretinay ny ho fanapahan-kevitra ho raisy n'io ACC io ary tsy mety zay zany satria vahoaka no andamosinay zay masamy teny hoe
raha ny olona tena niatreritry ny araka anatevin-darana andeha anatitra an'ilay taratasy am'izay sehatra rehetra alehanay a de ataonay fa mety anahirana ny encadré azy satria raha association roa amby fitopolo fotsiny ohatra no association active zay tena ara-dalàna ny fijoroany ara-panjakana mivondronao reo fotsiny nefa namaritra hoe raha pitso raha fakapitso isika iantso vahoaka ity tena ho teneniko hoe iantso vahoaka entina anaovana ilay tatitra de ny maro anisa atao de ny teny hoe ny anay a de tsy afaka oferanay ny olonay satria manodidididina ny dimanjato zao mpiambana ao aminay zany hoe raha fikambanana ray manana mpikambana dimanjato zay a amy roa amby fitopolo somary efa manahirana ihany zay eo anivon'ny gasy leo zany de mbola misy fandaminana hatramin'ny androany eo amina fetrana isa nantoerana nataterahanay an'io tatitra amy vahoaka io azy somary mety manahirakirana anay ihany zany hoe mintsy somanateny izahay fa mifandraiky am'ilay valiteny andrasanay a avy eo anivovovonina gasy leo a ny valiteny ho avoakan'ny ACC ka tsy andrasana hoe miandro ny maro anisa manapa-kevitra nefa maro anisy efa tsy mahalala intsony ny tena fahorim-bahoaka lalina mianjady amin'izao fotoana zao raha tsy teny efa tsy zany zavatra ny seho tasy akazo be etsy bahoaka aneo hevitra ara-pomba demokratika amoahana mpitandro filaminana zavitany fa etsy akila zay tsy lavitra 100 kilometatra sa 20 kilometatra akazo be mialana Tananarivo zandary vitsivitsy dasy moa any amin'iny faritra misy anay a miaramila roa ohatr'izay zavatra misy any fa rehefa eto Tananarivo na vangongo eto any mpitandro filaminana zay tena mbola nitodianay sy hitodianay ny mpitandro filaminana hoe raisy ny andraikitra manandrify anareo am'ty tsy fandriam-pahalemana ity zay ndray mantsy matoky andreo mpitandro filaminana andreo hoe ireo neutre reo tsy miandany amina loko politika zany ndreo fa tena miaro ny vahoaka sy ny fanana ndreo zay zany no filamatra avy eo anivo mivovonina gasy le hoe tsika ndray matoky mpitandro filaminana amin'ny fahitsiny amin'ny fiarovany ny vahoaka sy ny fananany fa mety tamin'iny asabotsy nanaovana etsika teny amin'ny magro iny angamba no mety nisy fotoana malalaka ny mpitandro filaminana rehetra de ny famotonana keny aloha zay tsy fantatray avy eo anivo mivovonina gasy leo fa hatramin'ny androany izahay de matoky andreo mpitandro filaminana andreo hoe handray ny andraikitra tandrify azy izy am'izao tsy fandriam-pahalemana eran'ny Madagasikara izao fa tsy vangongo eto Antananarivo eto ya akoatran'izay nambinina fikambanana fitopolo mahery nareo ny ao anatin'io fikambanana io efa misy tanjona hafa venareo akoatran'le hoe fisintomana lakolosy moa zany tena ataonareo am'izao fotoana zao sa mbola mijanona eo am'izay hoe fisintomana lakolosy satria hita hoe misy tsy mety ny fitantanana misy tsy mety ny resaka fanajana lalam-pandrenina eo am'izay ihany ve loha zao ny tanjony gasy leo sa efa misy eritreritra hafa ny gasy leo zany de tsy lay fikambanana lay atao hoe mpisitona lakolosy na influenceur na inona avy no mahalaza azy tonony any amy tambazotra-tserasera any misy andiandian'olona hoe lazaina fa mpampaneno lakolosy eto fa mampaneno lakolosy izy tsara zay fa tsy manana tanjona makany am'le finalité an'le hoe inona raha miteny satria reny koa mantsy mampiaya amin'ny androany hoe misitona lakolosy kely de manao vedetisme amseho hainao manjery de aveo mihemitra fa ny gasy leo zany de efa misy tetika mapaika mipetrapetraka makany amin'ny hoe matoy izay miteny misy zavatra tsy mandeha mitokony ho izy ny fomba hitantanana ny firenena de zay maro anisa ao anivony gasy leo koa de efa resy lahatra sy natsapa fa vokatry ny fifidianana tsy aradrariny tsy mangarahara no tena antoka na tonga an'izao fahoriana lalina mianjady amin'ny firenena izao zany hoe ny vovonina gasy leo zany de efa manana ny tondro zotra makany amin'ny hoe raha mpitso raha fakapitso hisy ny fifidianana de efa manana zany sosikevitra zany satria raha io no rafitra zay moa tsy tena teanavaka hoe seny ihany fa lay rafitra hitantanana ny firenena mihitsy no efa hitanay fa tsy mandeha amy tokony ho izy zay no natonga ny hoe nisy mpikambana eo anivon'ny vovonina gasy leo raha tsy teny hoe gemafy na ny gasy mahitsy fijery zay tanrian'Andriamatoa filoha ampitarika ny vovonina gasy leo raha Andriamatoa Rakiky de efa nasany teny ampahy be maso ny amin'ny tamy fotoanandro naneho ny hevitra voalohany hoe nasany teny fa hoe aleo mametra-pialana fa tsy vitanareo le izy ny mpitondra no nataony an'izay zany hoe inona nefa ny rehefa samy nandeha nanao adevitra atao anatiny zay avy eo anivo mivovonina gasy leo dia natsapa tokoa ary efa elany eny vahoaka malagasy natsapa hoe tsy vita le izy fa zao misy etape tsy maintsy arahanay zany zay avy eo anivo mivovonina gasy leo hoe matoa zay mandona aloha mandonda tabatra na manao fampatsiahivana
ny avy eo anivon'ny ACC zay, ny ACC2D, ny CFM zay mbola andehanana sy ireo maro ny tany saina teo, dia misy atanatohatra tsy maintsy arahanay ao. De masamteny zay, masamampanantena ny vahoaka malagasy, fa tsy ilay mitaraina sy mampaneno lakilosy androany de rapitso mangina. Fa ho taterina amitsika ety ihany a, ny hoe ahoana no toyany a, inona no atao. Satria mantsy hoe tanora ny maro anisa, tanora ana tambajotra serasera any ary mo somary mampalahelo ihany ny hoe jilamboto reo ve, fa zay masamteny fa mety tsy any am'le sensa eritreretanareo azy le hafanamponay, le fitenenanay, fa tena natsapy zay, fa ninina nampahantraina mba ho ambakaina ny vahoaka malagasy, mba hafahana manomana hividianana safidy indraiky. Izay no mahatonga andreo rafim-panjakana napetraka am'zao reo a, izay maro anisa tokoa araka ny voalazanao hoe manohana ny fanjakana. Ka raha ireo manohana ny fanjakandreo ve no hikarakara ny fifidianana sy andrindra hitantana ny anapitany ho any amin'ny repoblika manaraka, de isy zavatra ho azo antenainy eto ry vahoaka malagasy. Izany ny joronay eo anivon'ny vovonina gasy leo, eo anivon'ny vovonina gasy leo mantsy maro anisa ihany koa ireo zay efa manana eritreritra mba handray anjara amin'ny fifidianana na ho filopokotany fotsiny aza ohatra. Isy an'izany ao, na ho solombavam-bahoaka io, na ho ben'ny tanàna io, efa misy an'izany ao. Ka raha io ny rafitra hitantanana ny firenena, raha io ny rafitra hikarakara fifidianana, somary mampametram-panontaniana ihany ny hoe tsy hiverenan'ny krizy toy izao ao aoriana ny 3 sy 4 arivo. Ka izay no mahatonga hoe zay manana fomba fijery mitoy zany a ao anatin'ity zavatra ataonay ity a, ary zay misokatra amin'ny herivelona rehetra zay manatanteraka hetsika, ka hetsika manohitra tanteraka ny fomba fitantanana jadona hitantanana ny firenena. Ino moa mba manana le hoe jadona ny hitantanana ny firenena, satria ny atao hoe jadona rehefa misy olona ny hevitra avy hatrany de atao sarika ampandriny na samborina eny akanja mihitsy aza, tsy misy taratasy akory fampahafantarana hoe inona no antony fampisamborana. Vahoaka marobe reny de misy lohandohany ray roa telo samborina mba entina ve andemena lay antokona lay fikambanana na lay fanoerana no hetsika ny reny fihetsiky reny aza mampametra-panontaniana. Ka izay gasy leo a dia mbola tsy miditra amina resaka fidinana andalambe aloha hatramin'ny androany mitenin'ny vahoaka malagasy, fa efa nytenenina teo hoe misy ny toy an'ny hetsika zay tsy maintsy ho atao mino izay fa eo ampiandrasana ny valitenin'ny ACC ho fantatsika eny ihany ny otrisuitin'ny asa miandran'ny gasy leo. Eny ary makasitraka nambinina fa na izany ary melohan'ny tena marantsika fandarana de omeko minitra vitsivitsy ianao mba hitondrana hafatra ho an'ny mpijery atsika. Ya ny afarana voalohany indrindra dia ny mpizaika na ny mpikambana na ny mpivondrona na ny ao anivon'ny vovonina gasy leo rehetra, marobe ireo efa miantso anareo any anatin'ny fikambanana misy anareo any ahoana ny mety hotoyany. Isika nefa de tsy maintsy mametraka tetika mampaika mazava tsara mba tsy ho avadiky ny sasatsasany ho zavatra hafa ny fivondronana ao anivon'ny vovonina gasy leo. Isika eo anivon'ny vovonina gasy leo de mazava ny amin'ny hoe nametraka fampatsiahivana fanitsahana lalàna isika ateo anivon'ireo androm-panjakana sy ny vondrona miaro ny demokrasia, ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny sisa, dia miandry ampitoniny isika zay mety ho fihetsika na ny réaction ho avoakan'izy ireo ny amin'ny hoe inona tokoa ary tokony ho atao. Dia mametraka ihany koa zay toromarika ho an'ny vahoaka malagasy hoe manana fitonina aloha, manana fitonina satria misy de marsa ataonay avy eo anivovonina gasy leo amin'ny hetsika fanairana isanambaratongany any amin'ny sampandrara isanambaratongany any de tony aloha aza maika hoe fa rovina ihany fa nareo no andrasana, rovina ihany fa zay efa vonona na ny any amin'ny faritra na ny aiza. Misy rindran-damina tsy maintsy apetraka ny fanaovana zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena, ary indrindraindrindra manaraka ny lalàna velona dia manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ACC ihany koa, ary matoky anareo izahay mba hijery tsy mitanila fa tena fanitsaka tsahan-dalàna no naterina nampatsiahivina anareo teny avy eto amin'ny naterinay avy eto anivon'ny vovonina gasy leo koa raiso ny andraikitra manandrify anareo tompoko fa olokendry anareo ary tena apetrao fa miaro tanteraka lalam-panorenana tsy voahitsakitsaka ianareo reo, satria
ny mpitondra fanjakana moa manao zay fomba rehetra itazoman'iny sezany ianareo koa nefa tokony hanao ny fomba rehetra iarovana ny lalam-panorenana mba hiadanany ny ambany lanitra ka de makasitraka makatelona ny fiaretanareo hatramin'ny farany mety ho mafimafy ny fomba fiteny mety mibadabada ny fomba firesaka any androany kanefany mandrakariva de manaja lalàna velona ny hoe miandra ampitonina isika ny valiteny avoakany avy eo anivon'ny associé sy ireo vondrona rehetra zay efa naterana sy mbola naterana ka dia makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary misaotra anao namana Joël raha lay vao hita nanasanay avy eo anivon'ny vovonina gasy leo satria malagasy rehetra zay leo sy tapa-kevitra fa leo na misy efa mieritreritra ny amboly koa zany ananonany hoe te hanangana gasy leo koa zay fatapatatra ihany ny hoe mpanohanohana fitondrana mitady anangana vovonina gasy leo koa de tehitenony izy hoe leo korontana fa iza no tena mpitarika korontana eto amin'ity tany sy ny fireneny ty zay vao nivo vovonina gasy leo matoa makany am'zany atao hoe androm-panjakana dia tsy korontana ny tadiavinay fa fanajana sy fampanajana ny lalàna velona ka somaro misitona sainy zay mety eritreritra anao zavatra hafahafa toy izany izahay avy eo nivon'ny vovonana agasy leo ka de misaotra anao Joël raha lay vao hita Ampatsivina ihany aty amin'ny famarana antsika fandarana fa nambinina raha hery mampianina no vahintsika androany mpitondra teny ny vovonana gasy leo ny tenany de makasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany fandarana Dinika ary mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy.